trandriavana ny miaraka aminao isaky ny alady madraina toy izao tonoana eo anao tsirairay avy ny fiadanany tompo ity alady ity moa dia alady natokany foibe FJKM hitondrana-bavaka ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara tety amin'ny FJKM Betela Sud-Ambohipo Synode Partenay Antananarivo Atsinanana no nantanterahana izany fampiompivavahana izany asanainao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ampitomboan'Andriamanitra ao aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana. Lohahevitra vaovao ny ombonantsika amin'ity septambra ity izay ombonantsika amin'ny FJKM manontolo dia ny hoe miorina ny finoana ny mino. Anio alady ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara manerana ny sahan'ny FJKM. Idera sy ankalazan'ny tompo isika amin'ny salamo fahaenina amby zato. Salamo fahaenina amby zato ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary rehefa izany dia ny firana FFPM firana larana fahafito ny andiny voalohany ihany. Dia ara-hitsangantsika hiderany tompo. Hiderany tompo sika ry havako. Halleluia. Miderany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonona ny fiderana azy rehetra sambana izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah tsarovy araka ny fankasitrahanao ny olonao vangio amin'ny famonjenao aho hahitako ny soa azo ny voafidinao hifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ny Andriamanitra, ianao ny ray, ianao no mpamonjy. Ray sy Tompo, fa manolotra fisaorana sy fankalazana ary voninahitra ho anao izahay no ny fihinao sy ny fitantananao ny fiainanay hatramin'izao fotoana iarahanay mivavaka izao. Indrindra Tompo, iombonanay amin'izao alady ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izao. Mangataka izay iasan'ny fananao maso ny sambatan'olona mandritra izao fanompom-pivavahana izao. Ho tsapanay ane fa tianao zava-baovao sy antso anay olom-baovao indray ianao ka ampitombo finoana anay ka iasanay no ny fanatrehanao. Tario izay amin'ny zavatra rehetra ataonay fanomezam-boninahitra anaranao masina. Ataonay izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Petraka ianareo. Milohan'ny tsanganan'ny tompon'anjara hatanteraka ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy dia ho tanterantsika ny laharan-kira fa 470 ny andiny ny fahaefatra dia hitsangana ny manao ny 10 minitra ho an'ny tanora ary avetrany dia toizantsika indray ny hira 270 andiny ny voalohany ihany dia hitsangana ny tompon'anjara vavaka sy vaky. Amen.
jesosy tonga amin'ny fotoana manokana hitenenanao amin'ny ankizy sy ny tanora dia mety izy ianao hiasa ao anatiny amin'ny alalan'ny fanahinao masina handraisanay ny afatra avy amin'ny teninao. Amen. Filazantsara araka ny Jaona 3:20 andininy 4:30 no ifampizarana amintsika ankizy sy tanora zao. Jaona 3:20 andiny 4:30 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eo ny aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Teny Jesosy izany. Andeha misy tantara kely anankiray ity. Tany ampitan-dranomasina any dia nisy an'izao tantara izao. Maneran-tany moa ry havana dia riarian'ny firenena rehefa misy zavatra iray arovana eo amin'ilay tanàna dia eo amin'ilay firenena, satria ren'ny firenena zany dia tena sarotiny mahakasika an'izany. Ohatra zao eto amintsika ny ragidro, ny ravinala dia tena mahasarotiny ireny rehefa misy manondrana, indrindra manondrana tsokosoko. Tany Eropa ty tantara ty no niseho. Misy vorona arovana ao amin'ny tanàna anankiray dia nisy nanondrana dia nentina tamin'ny avion zany dia nisy natao tany anatina kazy dia nasitrika tany amin'ny soty dia tena nafenina zany izy io. Kinanjo ny hitan'ny vorona namany zany le izy. Dia rehefa hiainga ny avion dia lasa zany ny décolle dia tonga teny ambony teny tangorona ny vorona karazany be dia be lay avion. Dia tsy afaka nandroso fa tsy maintsy niverina namonjy an'ilay toerana ihany. Dia nitangorona n'ilay vorona be dia be teo amin'ilay aéroport zany. Dia nisokafana fa hoe misy inonao reny fa nisy an'ilay vorona narovana tao anatin'ilay avion dia navoaka reny vao lasa ilay vorona rehetrarehetra. Mariky ny fiombonana sy ny fifankatiavana zany ry havana. Raha ny vorona aza manao an'izany, raha misy loza mahazo ny namany dia mamonjy ny namany izy amin'ny heriny. Ampitao ange vorona sy avion ny abe an'izany. Fa ndraina ry zareo dia resy ilay fahavalo dia avitra ny namany. Vao may moa isika olombelona rehefa misy loza na zavatra mahazo ny namantsika andao aneo ny herin'ny fiombonana, fifankatiavana isika hanavitra ny namantsika. Ary Jesosy ary miteny hoe ny fitiavana ozy izy dia maninona manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Dia andao ary isika rakizy andao isika tanora irahina ho amin'ny tsara mba hanana ny hafa ihany koa fifaliana sy famonjena dia hanahaka an'i Jesosy Kristy koa isika. Jesosy nanolotra ny ainy hamonjy antsika zanak'olombelona. Dia averina ary ny Jaona 3:20 manao hoe didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Amen. 2:7 andininy voalohany ihany no iraintsika. Eo amin'ny fivakin'ny soratra masina sika ry havana andeha misokafantsika ny baibolitsika zany dia hitantsika ao amin'ny salamo 1:9 raisiny ry amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 1:10. Salamo 1:9 raisiny amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 1:10. Filazantsara ny Luka 7:20 raisina ny 1:9 ka hatramin'ny 9. Filazantsara ny Luka 7:20 raisina amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly 4:20 raisina iry amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly 4:20
raisiny ry amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo ka tsahatra hatrany amin'ny fahavalo amby roapolo. Rehefa hitatsika izany dia andeha hivavaka aloha isika. Ry Andriamanitra rainay, tonga ny fotoana izay amakinina ny teninao, teninao izay mandresy izao rehetra izao, teninao izay manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, teninao izay arahanay amin'ny didinao sy arahanay amin'ny fitsipikao. Koa raha maka izany teninao izany izahay dia mangataka ny fananao masina hirotsaka ato anatinay izay amaka izany teninao izany, mba ho anazava izany teninao izany, mba hazava tsara izany teny izany. Ary mangataka ny fananao masina ihany koa izahay hirotsaka amin'ny mpanomponao izay tory izany teninao izany. Ianao no androtsaka ny fanahy masinao ao anatiny hanazava ny teninao izay tianao ampitondraina amin'izao maraina izao. Ao koa ireto vahoakanao izay manatrika eto, sokafo ny fony izy ireo tsirairay avy mba handray izany teninao izany. Koa manatre izao fotoana izao Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny. Izao tian'i Jehova satria efa nandre ny feno fifonako izy. Satria efa nanongila ny sofiny tamiko izy, dia iantso aho raha mbola velona koa. Niodidina tamiko ny fahamatorany fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiaina tsy hita. Nahita fahoriana sy alahelo aho, koa dia niantso ny anaran'i Jehova hoe aho. Jehova, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehova. Eny, miantra Andriamantsika, mialo ny kely saina Jehova. Reraka aho dia mamonjy ahy izy, miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko. Fa Jehova efa nanisy soanao, dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao, sy ny masoko tamin'ny ranomaso, ary ny tongotro tamin'ny fahavitionana. Handeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny tamin'ny velonao. Nino aho, hiteny tokoa aho, mahantra indrindra aho, hoy izao tamin'ny fahatairako, mpandainga ny olona rehetra. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anantonana vato lehibe fikosombariny ny vozony, ka tsipy any an-dranomasina izy toy izay, hahatafitohina na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo azy. Mitandrema ianareo, fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamelany elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatry ny voatsinapy iray aza ianareo, dia azonareo lazaina amin'io voaroy azo io hoe miongota, ary ao kambolena ao anatin'ny ranomasina, dia anaika anareo izy. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Iconium, izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato an'i Paoly, dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra, dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso, dia niala tao izy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy, ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nakany Listra sy Iconium ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry ilo olona teo amin'ny isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifadianina, ka dia nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky an'i Pisidia izy, dia tonga tany
Pamfili ary noho ny efa mitorony teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia dia niondrana antsambo ny ala teo izy hankany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namohany ny varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Ray masino firana larana faharoa andinin'ny fahatelo no iraintsika eo am-pitsanganana ary ndrendra hiandrasantsika ny tondrany mpanompony dia ny filohan'ny sampanasa safitoriana ny filazantsara ny afatra ny tenin'Andriamanitra ny mpitandrina Razafy Mamonjy diny dia iraitsangantsika riavako amin'ny hira faharoa andinin'ny fahatelo. Ry havana malala mbola mampitomona aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tombotsika. Amen. Raha sitraka reo ry havana malala dia sokafy indray mandeha amin'ny baibolitsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 7:20 ka ovakitsika indray mandeha ny andinin'ny fahatelo. Lioka toko 7:20 ny andinin'ny fahatelo. Raha nahitinareo dia andeha vakina miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. O Jesosy Kristy, mitandrema ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany. Ry havana malala, ity no aladin'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara mifanandrify amin'ny 15 taona ny orenan'ny sampanasa AFF. Ny torotentsika androany zany dia nalaina avy tamin'ny teny nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Izy moa zany samy manana fomba ilazany azy ny olona hoe inona moa ny tena tiany Jesosy tenenina. Fa raha mandinika tsara nareo satria manomboka amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa dia milaza Jesosy ny olana mety hitranga. Io ane tsy maintsy misy problème, misy zavatra manahirana eto ambonin'ny tany. Raha lamina moa zany ty tany ty dia tsy nilaina akory ngamba nandehanan'i Jesosy tety ambonin'ny tany. Ary raha ohatra ka efa nandeha tsara ny fivavahana tamin'ny andron'ny testamenta taloha tao amin'ny tempoly dia tsy ilaina akory zany nandrahana an'i Jesosy tety an-tany. Fa i Jesosy dia mahalala tsara fa tsy milamina ny tany, tsy milamina. Ary amin'izao atsika ankehitriny izao aloha andingana kely vetivety, samy laza ve anao fa milamintsika eto Madagasikara? Tsy milamintsika ravana malala. Raha amin'ny fomba fitenin'ny soratra masina ilazana azy dia manota ny olona. Maninona hoe ny olona? Manota e, manota. Asa mimy manontany eo akaikiny dia anontany io, manota vieninao, ataovy an'izany izy. Ry havana malala, andao hianatra androany raha mba sitrakareo. Satria moa zany rehefa miteny fitoriana ny filazantsara dia ny mamaiky atsika dia hoe raiso Jesosy tsy ratsy akory zany. Ny mamaiky atsika dia hoe andresy lahatra, mba mivavahana reo, zao. Fa raha i Jesosy zany zao mitsangana eto dia anontaniana. Ahoana kay ny fomba fiasa rehefa mitory zay? Satria mahagaga fa atao samy manana fomba fiasa ny olona. Fa ahoana ny fomba fiasa entina mitory ny filazantsara? Mba verena zany tenako zany raha sitraka reo ravana malala. Fomba fiasa entina mitory ny filazantsara. Ahoana hoe?
anakoromoa ny tenyn jesosy fa hianatra tsara ny grameritsika jesosy zany raha manomboka am'ty teniny eto amin'ny andininy fatelo ity dia manomboka amin'la dikateny malagasy hoe mitandrema ianareo aleo mba omeko anareo ihany ny dikateny fototra procès exété io teny hoe procès exété io any nazona le teny fantareo procès fitsarany zany mazava izy na miteny koa zany zao nareo hoe procès verbal dia avy amin'io teny io le exété ilazana n'le hoe vo ianareo zany hoe vao manomboka amin'ny teny zany zao jesosy dia hoe marina tsy azo idivirany ty teniko ty azaovanareo ty teny ty ity ihany ny marina ny akoatra nyity diso mazava le resaka inona le marina raha manotany rahalany izy rahalanao zany hoe le fomba fiasa mety efa aminao fa tsy mety efa amin'ny rehetra mitambatra ny rehetra aloha ny tenenina dia rehefa avy eo raha manota ny rahalanao raha voamarina fa manota izy zany hoe amartia moa amin'ny teny grika ilazana hoe diso eo anatrehan'andriamanitra mihitsy mbola maivamaivana zany hoe diso eo anatrehan'ny olona eloka amin'ny fiteneniny mazava terevana fa le manota tena fahadosoana mihitsy atao eo anatrehan'andriamanitra amartia amin'ny teny grika raha manota ka voamarina fa manota ahoana ny atao aminy zavatra roa tompoko ny fomba fiasa ny voalohany avereny zao lazaiko zao teneny mafy izy ahoana hoe teneny mafy izy mba hibebaka ny voambolana ampiasainy jesosy tena tsy mianatra an'izany tsika mba ho azo tsara epitimeson raha ohatra jesosy ny teny hoe reseo lahatra izy dia retorika ny voambolana nampiasainy mazava le izy rehefa miteny hoe mandresy lahatra zany dia retorika ny fiteny fa le izy tsy reseo lahatra izy rehefa fantatro fa manota tsisa zamy manotako fa teneny mafy izy io voambolana epitimeson io voambolana fampiasa amin'ny miaramila izy io rehefa mibaiko zany ny miaramila ny lehibe dia tsisy ady hevitra fa mitonga dia miteny hoe mandehana ianao c'est un ordre dia zay io epitimeson io ny ordre teny latina fa ny epitimeson teny grika ka rehefa manota zany mba hampahomby an'ity fitoriana filazantsara ity rehefa manota ny rahalahnao rehefa manota ny mpiarabelona aminao teneny mafy izy zany mitonanao tsy teny mora zany mitonanao tsy hanao négociation zany mitonanao tsy fanambitamby fa rehefa hita fa tsy mety dia teneno mahatonga ny filazantsara tsy mentefany amin'ny olona mahatonga amin'ny Madagasikara mbola miraikiraiky tavela na dia be dehibe raha ny fiangonantsika tsy mahasamy teny mafy tsika rehavana malala na dia hitantsika zao raha fa diso ny olona firy moa ny fahadosoana eto Madagasikara fahotana fa mitazana antsika body manao inona kiny idirako nefa tena tokony tenenina jereo ny Madagasikara antsika verina amin'ny fampotsampy amin'ny fomba isan-karazana miteny ny fiangonana sa tsy miteny tsy mitenyntsika tsy mitenyntsika ndraindray ary ange-tsika mihitsy miaraka aminy ndraindray ary tsika dia raha mba miteny ary tsika dia tsy samy teny mafy fa hoe mandresy lahatra hanka sao dia ozy jesosy ny fanafitohinana tsy maintsy ho avy fa losan'izay vy ny fanafitohinana ka efa fantatra fa nyteny mora ianao ny teny mafy ho tafitohana foana izy dinona ny atao teny mafy izy sao dia mba mibebaka azo ve le resaka rehefana raha teny mora ianao zany tsy mibebaka zany izy raha tsy tena ataonao miariary miasikasina mibaribary eo masony hoe diso ianao rangatia raha rangamo zany le izy fa raha ramatoa zany dia ramatoa teneny mafy le teneny mafy zany misy hevindroa amin'ny volume aloha ndray volume feo zany resako zany dia ny atao hoe entitra raha miteny malagasy rehefa miteny zany dia tiany hoe eny hitanao le nataonao mantsy zany raha tena dinina tsy zany le izy fa diso ianao ino ny ty atao ohatr' zany zao le izy ny antsika tompoko zany tsy samy teny adinonareo moa zany le teny sasana amin'ny soratra masina anaro zay tsy mitoetra tsara misy fotoana koa tenena Paoly apôstôly moa zany raha te amin'ny epistily hoe anaro masom-bahoaka mba hatahotra koa ny sasana zay zany ny fomba fiasa voalohany raha hitorony filazantsara ianao raha avana malala averina aminao zao mifanontaniana hitory ianao hitory ianao mijery télé nareo rehetrarehetra eo hitory nareo sahy miteny mafy ataovy azao am'izay ny tananareo saminy manao fihetsika teneny mafy izy molotra reo mihitsy aloha atao an'izao teneny mafy izy
ka melohany ivadiako amin'ny faharoa sora venareo ravana malala fa tena misy olona manota misy a inona ny atao aminy teneny hoe aza misomasoma zany io a ny fomba fiasan'ny devolo mahatonga nyty filazantsara ty tsy mety tafita any ampon'ny olona satria le olona zany na diso aza dia mieritreritra hoe tsy tena diso be fa satria tsy samy misy miteny azy mafy tsika tsy miteny a efa hita fa tsy mety zao firy ny olona manao fitondratena tsy mety homosexuel le to Madagasikara tsy samy teny tsika ndray menahena vao mainka loza manaraka azy firy mangalabola fahotana daholo zany a aza donona ravana malala fa ny alabola tena zavatra tsy zakan'Andriamanitra le tratra ny jangajanga zange mbola niteneniny hoe zay tsy nanota taminareo niko ito abato azy le amin'jaona toko fa 8 fa le mangalabola rangaty e tena nizingiziny Jesosy tsy miala ao ianao raha tsy voalohanao ny vary venty kely indrindra manoty reny mpangalaboly reny ny eto amintsika zany zao any tsy mangalatra indray ny lazaina fa tsy manara-penitra fa mangalatra indray manara-penitra teneno izy e teneno rehefa mangalatra ny olona dia teneno niza nizy tsisy hoe nangalatra be na nangalatra kely nangalatra ianao teneno izy zay le voalohany e ina moa ny tanjon'le tenena anazy toy izany Jesosy mba haninona izy bebaka izy fa zao kosa aloha ny toyany a aza mijanona fotsiny mivazavaza amin'ny teny mafy eo fa rehefa mba mibebaka izy ao na fomba fiasa faharoa ataovy azao ny tananareo mamelany elony zany mantsy mifanao ry avana rehefa mamela eloko hitanao le pasterana fiangonana eny fa avela ny eloko reo no eny ranomasina mamelany elony pasina tanana kely azy aveloany elony a amin'ny dika teny fotsy hoe afes auto io afesy io nazonao le afesisy famelan-keloko le afesisy io a le mivoizitsika tamin'izao fa 10 taona ny afefy zao hoe raha nkalazany fa 10 taona tsika tsisy dikany taona eny amin'ny fety fa ny tena mamaika aloha zao dia inona ndao ifamela rehefa mba mibebaka rahangany olona avelao izy fa aza mbola sitomina indray ny lakilosi na ritinao takin'iny izy ary zany rehefa mba mibebaka ny dikany hoe mibebaka metanao ia dia niova ka le teo niova taloha izy bibitsonjo zay ny tena hevitry ny teny hoe metanao ia hoe metamorphose dia zao izy lasa lolo tena niova tsy hoe niova amin'ny fanany niova daholo na vatana ny tena niova ny olona zany rehefa mibebaka zany a dia zay ratsy rehetrarehetra nataony tsy tiantsony ohatra hoe mifoka sigara izy taloha dia mibebaka izy dia tsy mifoka tsony izy fa tsy hoe lasa mifoka moly indray hony izy zao tsy haiko tsy mibebaka zay fa ny mibebaka tena miala miala tanteraka miala ravana malala zany nge fibebahany zaka io izy sao dia adinonao e eo nerako avy efatreny zay rehetra nambakaiko zany ny atao mibebaka e raha nangalatra anao taloha dia inandray nao ataonao zao mamea indray zao anao zao raha taloha ianao a avanana amin'ny famitam-bahoaka dia zao indray ianao a avanana amin'ny fanampiana vahoaka ohatra zany zany le mibebaka e dia zany tompoko le asan'ny FF zany le fomba fiasa mamelany helony mamperitreritra ny teny Jesosy rehefa rehefa nampianatra ny vavaka nampianarina izy moa le atao hoe vavaka nampianarina izy moa izy vavaka nampianarin'ny Jesosy iny fa tsy vavaka nampianarin'ny tompo satria Jesosy dia tsy niteny mihitsy atsovy hoe tompo ao amin'ny filazantsara fitsika no miantso azy an'izany ary izy niteny hoe tsy atsokotsony hoe mpanompo nareo fa mpanompo tsy malala azy ataon'ny tompony fa nataoko hoe sakaizynareo nytiany Jesosy tsona zany dia mpampianatra na akamo azo atao zany Jesosy akamo tena mety zany dia zay zany iny mamelany eloko hoe tahaka namelana izy meloka taminay dikan'izany teny zany conditionnel raha tsy mamela ny eloka namanay zay aza velany elokay karaha venay zany ravana malala samy hofaty daholo tsika mianakafy dia alaivana eritreritra eo am'varavara lanitra misy olona mbola mitana lahelo aminao io zany le varavara dia atsona daholo ny anaranao rehetrarehetra dia hiditra ianao zany za zany mba anisany eo koa dia miditra zany raha tiana ozy ny anjely dia miditra eo amin'ny varavarana misy miteny enao mbola nanakitsosa raha tonga dia verina ry amin'le afo be ry amereo teny zao aza vela izy tsy ho voaloha afa-tsy mifankatiavanareo ihany aloavy ny trosan'olona avelao ny elok'olona ny dikan'izany raha ohatra zany misy olona nanananao vola dia nydikany hoe mamela eloka azy ianao tsy takinao tsony ny volany raha nisy olona nanao ratsy anao dikany hoe mamela eloka azy ianao
tsy tsaronao intsony le zavatra nataony fa tsy hoe isaky miresaka dia apatsiaivinao hoe zonge iny eny mamela ny eloko aloha fa na izany azy aloha tsisy na izany azy aloha zany raka fa rehefa mamela eloka dia mamela eloka avelany alefa sara ny etrehtra ny riavana malala fa Jesosy ane ka nomboana tamin'ny azy fijaliana ny fantsihana miaramila ny namantsika azy aona ny teny nataony Jesosy teo ambony azy fijaliana mamela ny elony fa tsy fantany izay atao tena mitsiriritra n'le Jesosy atsika riavana malala nareo tsy haiko zany ny tena olona avo amin'ny fisainana mahavita mamela eloka ny alalàna zany fa efa manana degré ambony ianao amin'ny finoana dia ny kapasité ianao mamela eloka rehefa tsy mahavita mamela eloka ianao ianao sa mibarbo mitovy ihany fa rehefa mahavita mamela eloka ianao zao zany zao riavana malala 10 taona ny FF isika FF ny zany zao mitona amin'ny fiangonana rehetra ndoranga ifamela sa tsy mety hoe zany riavana malala re mpiara-mivavaka ny adiady rehetrarehetra reny fotoana zao ndo ifamelo ity tsika zarazarain'ny politika ity fotoana zao ndo ifamelo ny pastera samy pastera mifampitifitifotra ndo ifamelo tiandresonareo misy zany misy zango mato tenenina ny mpivady rehetrarehetra mifampikitakita ndo ifamelo mahavarina atao amintsika efitikema misy mpivady mampimendry indray mba mandroso ilay tokantranony ianao anankiroa ny gaziny zareo ny ray menamena ny ray maitsomaitso ary nareo zany kosa tena manana fatana gazy roa tsy hita moa pastera fa efa lehibe zay mivady samy manana fatany azo nareo tika za te zay aka olona rehefa ny ampiangonana reo mody mpivady mifankaty be fa rehefa ny an-trano samy manany azy zany ve le famelan-keloka tenen'i Jesosy tsy zany le itsika zao ary zany zao any ny atao hoe mifamela atombo kely alon'ny amaranako azy raha mpivady zany mifamela ampitombona ny isan'ny bizo zany izy vo mifankahita dia zany rangany atao hoe mpivady ianao zao vinana anao bizo mivadinao farany dia izesy teo ianao za mamela eloko nefa mivadinao raha tsy vitanao kory manao bizo azy ovinana nafosafony loha mivadinao farany ianao ny atao hoe mamela eloko ane atomboka aminao atokantrano aloha sa tsy marina zany aza maika amy zesizesy teny velany eny ianareo aloha ao an-trano aloha safosafo mivadinao ho atsika lehilahy reo zao ovina anao mba mibata ny vadinao farany ianao tamin'ny nanambadiny milaza fa mahazaka azy raha tsy azonao zany rehefa hiditra amin'ny varavaran'ny tranonao mivadinao dia saivo mitokona aloha raha matao tsy meditra fa ana ary tada avy aloha zany nazakanao bataiko ianao miakatra ny tohatra zany angely manambady rehefa namalala eo amin'ny voazay anao indray zao mivoaka ny tranontsika ao ny zany hoe mifamela mba zaraina rangany loka ny anao zao atatrano ato mety krevety enakisoa tsara be mialtsy ambadika atsy zao ron-dravomanga inona mampiaramonina anao raha ohatra ka tsy mifampizara ianao sa tsy mara zany mba atsony allô voisin za mba misy pitika krevety kely za mba misy arkovera sy enakisoa kely voisin de mba zaraina zany le mifamela ravana malala rehefa tonga ny ampiangonana fakahita amin'ny mpiara-mivavaka tsy manao sorira commercial fa manao fifanoroana masina tsy efa tonga ny ampiangonana tsy re ty posy fandramangatsika sao dia mbola reny ihany ny anaovana zany mantsy le resakitsika rehefa ty ampiangonana ty alora nga tsy manao an'izany tsisy dikeny mihitsy ane zany le fitoriana filazantsara raha tsy mamela eloko sika amarana ry avana malala reo ny fomba fiasa anankiroa nampianaran'i Jesosy tsy zazo amin'ny teny Jesosy nampitandremin'ny tsara tsika procès exété dikan'izany marina tsy azo idivirany ty zao ihany rehefa fantatrao fa manota raha lahanao inany atao voalohany sady mitsikitsika iny rehefa mamela eloka fa tsy hoe mamela eloka mototra be mamela ny elokao tsy zany mamela ny elona tena sarotra tadidina ve zany ravana malala io zany zao dia geste indray ampianatra ny teknika entina mitoro filazana tsara dia manomboka aloha amin'ny développement personnel lidine organisine contrôline inona kiny idirako tsotra kely ny toro ny filazana tsara raha tena vonony ianao masahi ny teny mafy masahi mananatra masahi manitsy ny tsy mety ary faharoa manasahi koa
mamela heloka fa tsy hoe variana mitabataba sy miteniteny fotsiny ny am'izao mantsy a misy miteny ihany mitabataba ny anaty Facebook ihany fa tsy manome solution fa ny tena solution ny hoe de mamela heloka de ok'izay am'izao sisa izao aza manotaintsony ravana malala raha tonga teto moa zany zao Jesosy minao fa rahanainao an'izany teny zany izy eto satria maheno izy ianao koa zany zao mahainao zany de mba mety mba iova ny fijerinao a teny adolony akaikinareo kahoana anova fomba fiasa vy tsotrakely tokotra zavy teko zany tsotrakely teneny mafy izy mamelany elo jenakirefiteny koa zay mamelany elo de ho an'Andriamanitra irery ary ny voninahitra ho aminao any ny tompo amen. ivavakisika Andriamanitro nandre ny afatry ny teninao izahay ka mahatsiaro ankehitriny fa mifampiraharaha amin'ny mpanota na izay manam-pahotana fa tsy samy teny mafy misaotranao izahay ny amin'ny teninao fa mampatsiaro anay ny tsy fahamendrehanay zany fa na zay hitany masonay aza hafa ny tsaranay azy tokony amela heloka izahay mifony izahay Andriamanitro mangataka ny famelana avy aminao satria fantatray fa ianao ihany no Andriamanitra mamela heloka ianao ihany no Andriamanitra mpamindra fo ianao ihany no Andriamanitra tianay ka tsy mijery ny tsy fahamendrehanay fa mijery ny fitiavanao Andriamanitra mino izahay mananteny izahay fa mamela heloka ianao araka ny ampenindra fonao ny amin'ny zanakao izay nifantsika teo amin'ny azy fijaliana no asainay mianta toy izany teneno aminay tompo lay teninao teo amin'ny azy fijaliana hoe mamelany helony fa tsy fantany izay ataony misaotra tompo no ny amin'i Jesosy Kristy ilay ihany mpamela heloka amen. Dia hitanterahantsika eo am-pitsanganana ny firana fanampin'ny fahavalo ny andinin'ny voalohany dia iara hitsangana isika. Anao izay nibebaka marina
minofa andriamanitra tiatsika andriamanitra ary amin'izao fitsangananao izao no anonana ny teny famelan-keloka izay voasoratra araka ny soratra masina hoy izy satria izano ny raiketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho nandratra azy eo amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy iantso ahy izy dia hamaly azy aho eo aminy aho raha ory izy hamonjy hanome voninahitra azy aho hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very izany no asainay fa ilaza fa voavela ny elokareo ny naranomasina fa hoy isika rehetra hoe sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy amen. 7:1 no iraintsika. Andeha iombona amin'ny fanekemponona nikianina isika hanambarantsika ny finoantsika manoloana zany famelan-keloka azontsika izany. Hoy isika hoe isika mino an'Andriamanitra iray raitsotoa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an'i Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahy-tokan'Andriamanitra nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao no ny antsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanamasina nofo avy tamin'ny Maria Virginy dia tonga olona izy nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotanatsika tamin'ny nanapahany Pontio Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka tanakavanany ray avy any meviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary ho mandrakizay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahoana izay kalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava mpaminana isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaky ny batisa iray mifamelan-keloka sady manatena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ianareo. Izao tsika dia hanakambana ny raharaha sy ny famakina ny afatry ny alahady ny sampanasa asa fitoniana ny filasan-tsara. Hafatra alahady ny sampanasa asa fitoniana ny filasan-tsara. Izao ny lazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no enoko anao. Isaia 7:7 izany teny fanevany Jobily 50 taona ny sampanasa asa fitoniana ny filazan-tsara zany no hanonana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ho anareo amin'izao alahady ny sampanasa asa fitoniana ny filazan-tsara izao. Arapa natratra ny tao Jobily ry havana hamafisina ny afatry ny Jobily ho atsika tao pitsaharana ianonan'Andriamanitra taona hiomanana ho amin'ny ho avy taona hitoriana ny fiadanana ary anentanana ny fifamelana afesisy. Isaoran'Andriamanitra nahafahantsika ny homana Jobily niatrika ny fanokafana sy nivon'ny Jobily
ary any an-tanana sady amin'ny fotoam-pamaranana ny asabotsy fahasivy ny volana novambra 2022 any amin'ny toeram-panomanana Ivato. Isaorantsika fa vita ny trano fandraisam-bahiny sy ny fampitaovana azy ary mbola naovana ezaka ho tsangam-baton'ny jobily. Riavana ity any koa ny alahady mialohan'ny fanavaozana eo anivon'ny fobe ko ampifaliana ny isaorana antsika sampanasa sa fitoriana ny filazantsara isam-pitandremana sy isa-tsinodam-paritany ary keo mito fobe ny ombonantoka tamin'ny braoka natotosantsika ny tao-piasana lasa iny. Miarabanareo komity sy biro efa nahavita fanavaozana isan-drafitra sy fitondrana herezo ny asantsika dia ny fandrindrana ny asa fitoriana ny filazantsara eto anivon'ny fiangonantsika. Ny eto amin'ny fobe moa dia hiatrika eo ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalon'ny volana novambra 2022. Izao alahady ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara zao no iandrandrana vavaka sy fiarahamientana eto anivon'ny fiangonana ka hanantenana faharesen-dahatra fa antom-pisian'ny fiangonana ny asa fitoriana ny filazantsara, hanolorana fisaorana sady ary iandrasana fampakarana ny rakitra sy tohana manokana avy amintsika ho an'ny asan'ny fitoriana ny filazantsara fobe sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Atolotra ho antsika ny tatitra ny rakitra ny taona lasa, ny tafika masina iombonana ary ny fandarana sy ny ivon'ny jobily ao anatin'izao fandarana iombonana izao. Manao velomo sy manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesoa ho anareo. Miorena tsara aza miova. Ny birao ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara Tarian'Andriamatofoloa Razafy Mamonjy Dina Pitandra. Miraroso riavako. Manohy ny fanimpam-pivavahana isika milohan'ny atanterana ny vavaka fangatana dia atanteraka ny rakitra isika izao. Ira fa 720 sy 500 teo 720 sy 500 teo ny andininy faharoa sy ny fahatelo ary ny fahaefatra dia ho tatazana ny rakitra. Andriamanitro, ho fanavaozanay ny fanoloran-tenanay, tsy ny vola mankarena ihany no atolotray, fa ny tenanay koa. Iainga indray ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Iainga indray ho amin'ny baiko hanirahanao anay ka hatanteraka ny asa na ny vola na ny tenanay ho amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Raisy Tompo fa vokatra ny fo. Ny aminao Jesosy Kristy no ivavahana itoy izany. Amen. Petraka ianareo.
io mibavaka isika ry havana ry tompo Andriamanitra rainay izay any an-danitro misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay lehibe sy mahatalanjona tokoa ny fitondranao ny fiainan'ny fiangonanao misaotranao izahay noho izao fahatrarana ny jobily 50 taona ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao mankasitraka anao izahay ry tompo Andriamanitray ary dia mivavaka aminao hatrany mametraka eo am-pelatananao isan'andro ny fiainan'ny fiangonanao mankasitraka indrindra tompo fa ianao dia tsy mitsahatra mihitsy miasa eo amin'ny fiangonanao taridalana anay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao ianao ny teninao izay hery lehibe ho anay anatanterahanay ny asanao ny teninao izay manome fahazavan-tsaina taridalana sy torolalana ho anay isan'andro menao anay izany fa ny angatahanay dia ny azonay mankatoa manatanteraka izany teninao izany menao anay indray ny taridalana mba azahoan'ny olona ho tonga ny fivebahana marina tompo misaotranao izahay lehibe tokoa ny asanao raiso ny vavakay metrahanay eo am-pelatananao ny fiainan'ny fiangonanao tario lalana trany ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izay mitaridalana ny fiangonana ny amin'izany fitoriana ny famonjenao izany ry Jesosy Kristy mpamonjy anay petraka ifeno aminao ny amaky vakinay indray ny 50 taona manaraka dia iseho hatrany ny voninahitrao ary mba ho voatoro marina tokoa manomboka eto amin'ity firenena ity ny famonjenao ry tompo Andriamanitray mehery ny mpitarika rehetra manomboka aty amin'ny foiben'ny fiangonana ny any amin'ny isa-tsinodam-paritany ary hatrany amin'ny fitandremana sy ny fiangonana misaotra indrindra Andriamanitro satria ianao dia miaino anay tokoa mandray ny fangatahanay mamaly ny vavakay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany ary asandratray miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay hoe rainay izay ho amasinina ny anaranao ho tonga ny ety fanjakanao atao any ety sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay anio mianina sahaza ho anay mamelany ekokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay aminay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery anao ny voninahitra mandraka izay misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ry havako fa afaka miombona amin'ny famaranana izao fanompom-pivavahana izao ira fa 7:7 ny andeny voalohany sy fahaefatra nataontsika eo am-pitsanganana ary dia ho raisika ny tsodrano izay apetraky ny mpanompon'Andriamanitra dia ny filohan'ny sampanasa asa fitoriana ny filasantsara 7:7 ny andeny voalohany sy ny fahaefatra
andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina nareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy ainantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miara-mipetraka ny fiangonana hivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anarany iray zanaka fanahisiny. Amen. Satra ntompontsika ry havana fa mbola nampianatra antsika izy tamin'ity androany ity ny amin'ny fomba hitoriana filazantsara atonga ny olona iray ho amin'ny fibebahana masina izay nalaina tao amin'ny Luka 7:10 ny andiny voalohany hatramin'ny fahaenina anankiroa nampianarana antsika tamin'ity androany ity. Ny voalohany dia ny hoe teneny mafy izy ary ny faharoa dia ny hoe mamela ny elona. Izay ihany koa fotoana antsika amin'ity androany ity. Mamey fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.